Foy be mpanadinana iray tamin'ny fanadinana CEPE tatirana teto Madagasikara omaly ny teto Ambovondramanesy aty an-tendrombohitra ity no misy ny foy be mpanadinana vao maraina tamin'ny enora sasany efa vonina avokoa ny mpiadina avy amin'ireo EPP manodidina ny Ambovondramanesy ato anatin'ny sisiko ny mahajanga faharoa tsy nisy ny olana raha nambara ny talentsekoly vinavinaina alohan'ny fetim-pirenena malagasy ho avy zao no ivoaka ny voka-mpanadinana. Misy tsaka fandavana izy amizao de misy un candidat zany folo amby zato. 7h30 n'appel des candidats de 8h zany manomboka ny preuve de manomboka amin'ny opération. Mbola tsisy olona loatra amizao fa misy tsaka fandavana. Ho an'ny centre Ambovondramanesy de kizazana fototany Manarenja indrindra fa amin'ny commune Nambalakida rehetrarehetra. Izana avoaka amin'ny herinandro amin'ny faraparany herinandro any. Ny taranja geografia no namarana natanteraka ny lazadina CPE tamin'ny efatrora latsaka 30 minitra efa nivoaka sady ny efitrano ny ankamaroany ireo mpianatra. Ny sarintan'ny Madagasikara no voafatra tao anatin'ny lazadina sy ireo karazana fanjonona misy eto amintsika. Ankoatr'izay ny lafin'ny tontolo iainana sy ny fahasalamana. Tsara. Ino no tena hitanao hoe sarotra? Problème de français. Ina mora? Tantara de malagasy. Dia manao ny tokony aina zany? Afaka sa tsy afaka? Afaka. Nanao na fanadinana? Ino no tena sarosarotra dia ina moramora? Français sarotra. Dia manao ny tokony aina afaka sa tsy afaka? Mbola tsy haiko. Tsara ny tena amile tiavanay azy mihitsy. Mora sa sarotra? Mora sarotra. Mora sarosarotra. Ino no tena nanahirana anao ta? Français zay tena nanahirana. Ino no voaka tao amin'ny français? Resaka ino? Resaka amin'ny reboisement fanantenana. Afaka sa tsy afaka? Afaka amin'ny fanantenana. Tany amin'ny EPP Majamba no nisy ny sefisisiko ny mahajanga faharoa. Izy ireo ny ainga avy any an-toerana no maka mitety ny taratasy mpanadinana sy ny lazadina rehetra isaky ny foy be mpanadinana. Aorianan'izay vao iroso amin'ny fitsarana ny eo anivony sisiko ny mahajanga faharoa.